manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'nyjanabolana dia misy an'io rindrin-drahona io na le antsoina hoe front ao atsimo atsinanan'ny Madagasikara izay nikisaka manalavitra antsika fa na izany tsy izany dia mamevana fiforonana oram-baratra any amin'ny ilany andrefana sy ny atitany atsimo. Etsekilan'izay dia mbola mitohy hatrany ny andro saika maina any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny ilany atsinanany nosy, tafiditra ao anatin'izany aloatra mangory sy analamanga. Raha mahakasika ny maripana indray dia mbola afana anevikevoka hatrany isika ato anatin'ny 3 andro ho avy. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso dia mety ahazo sy sanorana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina be ny any amin'ny distrikany Mandoto, ny Androvazo, Malaimbandy, Ikalamavony ary any amin'ny ilany andrefa ny Ambatofinandrana. Andrahona amin'ny voamaraina fa hisavy an-dalana ihany rehefa misandatra andro any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimony Madagasikara. Mety ho lalovana orana tandrifin-drahona ny motsiriky ny faritra Sofia mihazo ny Nosy be. Ny faritra sisa rehetra dia andrahona vitsy na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mitohy hatrany ny oram-baratra aty amin'ny atitany ny faritra Menabe sy atsimo andrefana mipaka hatrany Anosy, Iorombe, Matsiatrambony, Moromany ary ny ilany andrefana Vakina Karatra sy Bongolava. Andrahona ny manodidina Samborano sy ny faritra Melaky raha toa ka maina tanteraka mihitsy ny faritra sisa rehetra na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny vinany maripana indray dia manodidina amin'ny 4 na 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny faritra atsimony Madagasikara. Mety ho tafakatra hatramin'ny 2 degré kosa izany ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Motsiraka atsinanana manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré. Raha fehezina dia afana tanteraka mihitsy izany raha amin'ny rampitso. Raha ny vinany toetry ny andro ny alahady indray dia mbola azo oram-baratra ny aty amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo nosy. Mety ahazonana tandrifin-drahona indrindra ny alina ny aty Vakina Karatra, Moromany, Matsiatrambony. Andrahona ny any amin'ny faritry Samborano sy ny faritry Melaky. Ny faritra sisa rehetra dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana indray manangika hatrany amin'ny 5 degré hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana, mety ho tafakatra 30 na 17 degré kosa any amin'ny atitany atsimony Madagasikara. Ho antsika eto amin'ny afovoantany moa dia manodidina amin'ny 1 na 2 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy dia mahazo vahana eo foana ny oram-baratra aty amin'ny atitany ny faritry Melaky, Menabe, atsimo andrefana ary Androy, mihazo ny Bongolava, Itasy, Vakina Karatra, Moromany, Matsiatrambony, Iorombe, Anosy ary ny atitany ny faritra atsimo atsinanana. Raha tahiny moa dia mety hisitraka orana tandrifin-drahona indrindra ny alina ho antsika eto Analamanga. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifin-drahona mandalo ihany indraindray ny any Sofia sy manodidina ny Samborano. Ny vinany maripana tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny lahady fa eo amin'ny 30 degré hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana, 30 degré kosa ny atitany atsimo nosy. Ho antsika eto amin'ny faritra anatiny dia manodidina amin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro omenanao indray ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo. Araka nefa natsidika omaly dia mbola mitohy hatrany ny trangana falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina ary mbola tafiakatra avo efatra eny amin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy jerena dia vinavinaina hijanona ao ambony hatrany izay tamin'ny falitondrivotra izay. Araka izany dia amafisina ny fampitandremana amin'ny fiakaran'ny falitondrivotra ho an'ny olona rehetra, indrindra ho an'ny sokajin'ny olona marefo. Iza moa izay sokajin'ny olona marefo izay fa ny zaza madinika, ny efa nahazo taona, ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana olana amin'ny taovam-pisefoana sy ny fo. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.